Etsika no exercice am resaka majeur 7 ataotsika arpège izy de ohatrizao. Ino moa ny atao arpège? Ny arpège de fitanisanao tsirairay an'le note ao anatin'le accord. Ohatra hoe ty zao misy accord anankiray de ireo misy note maromaro hoe ito 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 ito. Tandremo tsara fa tsy zao ny atao hoe note fa io ny atao hoe accord. Donc zany amboary le fomba fitenitsika am'izay mba mifankahazo tsara zany le resaka zany. Lasa atsika eto amin'ny deuxième case hoe io ataotsika do majeur 7 ohatra ny ataotsika aloha ataotsika arpège zany hoe ao anatin'ny accord do majeur 7 dia ahitana note do sol si de mi. Zany hoe do mi sol si zany no hita ao anatiny. De ireo afaka akorotana ny filaharany fa tsy hoe voatery ilahatra arakaraka zany. Fa lasa aloha tsika ary ezahantsika atao le mahitsy ihany aloha ny anaovantsika anazy. Zany hoe le milahatra zany 2 de 3 de aveo 2 de 5 zany hoe de vita zay dia eto amin'ny 4 de 5 de aveo eto amin'ny 5 de aveo 3 zany hoe verina veritsika miadana be miakatra c'est ça position anankiray. Tindray misy position anankiray mbola do majeur 7 antsika eto eto amin'ny 7e case. Ohatr'izay 8 de 7 de aveo eto amin'ny 8 de aveo 5 zany hoe de vita zay dia 5 4 zany hoe 7 8 5 5 4 aveo eto amin'ny 5e case 4e corde de aveo 7e case 5e corde de aveo 8e case 8e case 6e corde de 7e case 6e corde zany hoe ohatr'izay de atambatsika izy roa avaty indray de zay indray vidéo atsika teto raha mahalinanao de arohatrany ny page raha tianao fantatra hoe ahoana fampiasana andreny any amin'ny cours en ligne rehefa niveau professionnel tsika de mianatra ny resaka jazz blues namandreny antsika mandalina ny zavatra ohatrohatran'ireny. Sotra tompoko.